Faly miarahaba ny mpakafy ny fandaharana ny nahandro rehetra. Chefny izay ao amin'ny CFP ny hatrany no miaraka aminareo hitondra ity fandaharana ity indray. Marihana moa fa ny fandaharana dia fampiofanana ny resaka pâtisserie sy cuisine izay anisan'ny filière anankiray ao amin'ny CFP ny. Mampiofana zany ny ataontsika eto sady manome recette ihany koa. Afaka miara-miasa ihany koa amin'izay rehetra te anao tournage na ampiseho an'izany fandaharana zany miaraka amiko dia androany zany ny zavatra atolotro anareo dia ny salade exotique. Ny salade exotique zany tsy dia sara ny ataontsika na dia fruit ary ny hitanareo mahita persil, mahita ihany koa ny tongolo oignon sy ny citron. Izy ity moa zany dia le makoba indray. Mbola vokatra izy amin'izao dia mbola eto ihany aloha satria mora dia mora ihany koa, dimanjato dia efa mahazo iray kapoaka. Ny zavatra ilaintsika zany dia manga, masaka le manga fa saingy tsy malemy be fotsiny. Manga miaraka amin'ny makoba, miaraka amin'ny oignon, miaraka amin'ny persil dia eo zany tsika no anao an'izay fandaharana izay. Raisitsika ny manga dia voasana. Alaintsika aloha makoba ny atao aloloha, tetehana zany izy atao quarté, alana fotsiny le lokeliny iny. Dia avy eo ato amin'ity zany tsy dia tena misy fako ao anatiny dia zaraintsika efatra na ataontsika en quartier. Atao mitovitovy le habeny dia amin'izay tsara mijery an'ilay présentation avy eo. Reto somary madinidinika reto zany no alaiko. Atao mitovitovy ozy izy ateo dia iny fotsiny. Zaraina zany izy ohatr'izao. Raha ohatra izy ka misy an'ilay lohany iny dia alana ihany. Misy izy madio fa misy izy tsy maintsy alana. Tapatapahantsika zany ilay makoba. Rehefa vita zay dia anamboatritsika sauce vinaigrette ihany koa. Iny zao somary misy voany dia ajantsika. Izy ity misy voany kely ihany ny sasany dia ajantsika izay misy voany fa manjary manaratsy an'ilay endriny sady mety mangidy. Zay izy zao raha ohatra tetehana. Raisitsika indray manga dia épluchetsika. Manga masaka ozy izy fa natao somary mafimafy fotsiny. Ataoko toy izao mamofy azy rehefa vita zay dia tapahako en grondé indray. Izao indray zany le anaovako anazy, anapaka anazy en grondé za. Dia rehefa vita zay dia ataoko mifanohatra ohatr'izao indray mamoaka an'ilay forme grondé. Rehefa vita zay dia tonga dia alantsika avy hatrany ao anatin'ilay assiette asiantsika anazy. Rehefa mitovitovy ny habetsany dia efa ampy izay. Raisitsika indray ny oignon. Ny oignon koa dia tonga dia ataontsika ao anaty baolina kely. Iny moa zany efa ampianarina foana hoe tsy atao makana ny gazy fa alefa ny aloha. Le oignon somary violet ity zao anisany manaingo anazy tapatapahantsika ohatr'izao indray zany ny oignon.
dia atao ao anaovana saosy vinaigrette. Somary lehibehibe zany ilay fomba fanapatapahantsika azy ato. Afaka saratsarahana ihany koa. Tanjona antsika zany a saladintsika rehefa avy eo a dia misy karazana loko anaky efatra. Ao ny somary violet no oignon zay a, dia ao indray ny persil maitsomaitso, dia ny mavomavo ary ny menamena. Toy izao zany ilay oignon antsika. Rehefa vita zay dia alaina indray ny persil. Ny persil zany a dia ciselentsika izy na asena. Alana ilay tahony lehibe a dia potipotehana. Potipotehantsika madinika tsara. Rehefa vita zay dia tonga dia ararakitsika avy hatrany a atao anatin'ilay saladintsika izy. Alaina amin'izay ny menaka, alatsakitsika eo menaka kelikely, dia asiantsika vinaigre ihany koa. Kelikely a, ary accentuentsika amina citron a, zany hoe asiantsika tsirona citron ao anatiny a ilay saosy vinaigrette-tsika. Mbola ho avy eo a ny karazana saosy isan-karazany fa atomboko amin'ity a saosy vinaigrette simple ty aloha. Ty zany ny antsoina hoe saosy vinaigrette simple fa accentuena amin'ny jus de citron. Hoentiko eto aminareo eto ireo karazana saosy mba hialana amin'ny hoe saosy vinaigrette foana no ay a, koa raha ohatrany ny fandaharana sy ny fandaharana amin'ny télé sy ny amin'ny page Facebook tsika. Rehefa vita zay dia tsy nafangaroko be akory reto a, fa napetrako avy hatrany a mba tsy ho potika. Izy ity zany a dia sady azo atao entrée ihany izy a, no azo atao ihany koa salade eny anelanelan'ny sakafo eny. Azo atao any amin'ny mangatsiatsiaka izy alohan'ny hinanana azy a. Rehefa vita zay dia rarahantsika siramamy kely amin'izay a ny saosy vinaigrette-tsika. Asiana pincée ana sucre dia afangaro amin'izay a. Efa miparitaka tsara ny oignon a, ararakitsika eny amboniny eny a rehefa alohan'ny hihinana. Salady a somary maromaro loko izy ity a. Tsy potika zany no mijery anazy fa ratsy be io raha vao mahita anazy potika. Ary farany a haingoko amin'ilay makoba anankiray a sy persil décoration. Ny lesona izay nampitako anareo androany a dia le hoe miaina amin'ny zavatra misy tsika. Na dia fruit tsy dia mahazatra ary a tia atao masina moa maro azy a dia azo atao salady tsara. Faharoa, nanomboka androany ny fampianarako ny saosy izay natomboko tamin'ny saosy vinaigrette simple, izay menaka sy vinaigre ary oignon. Mbola ho avy eto ny fampianarana ny saosy isan-karazany a, amin'izay mba miala amin'izany saosy vinaigrette simple zany tsika. Izay indray ny fandaharantsika fa mazotoa manaraka amin'ny fandaharana. Dia misy fampiofanana lehibe izay ho atolotra CFP-ny mandritra ny faraparan'ny
volana février sy ny marsa iray manontolo amin'ny sarany mirary dia mirary dia arao ny fandaharana. Izay indray ny fandaharantsika fa amin'ny manaraka indray. Falmaraba vahoaka ny Tomasina rehetrarehetra, CFPNI dia nolotra formation lehibe ho an'ny mponina eto Tomasina. Formation en pâtisserie izy io izay ahafahana mianatra pâtisserie amin'ny programme feno dia feno, ahafahana manao fanadinana ara-panjakana ary azahoana certificat ara-panjakana. Ho atao amin'ny sarany mirary dia mirary satria 10,000 ariary fotsiny isaky ny mianatra. Indray mandeha isan-kerinandro no anaovantsika n'izany fiofanana izany ka imbalo mianatra dia vita. Izany hoe 10,000 ariary isaky ny mianatra indray mandeha isan-kerinandro ary imbalo mianatra. Marihana aloha fa ao anatin'ny séance anankiray dia tsy hoe zavatra iray ny anarany. Omeko ohatra fotsiny ianao hoe ao anatin'ny formation indray mandeha mianatra dia ahita ianao pain au raisin, pain au choco, croissant, pâte à choux, éclair, sine. Izany zavatra fito indray miteneniko izany ho hita ao anatin'ny formation anankiray, izay izany no mitentina 2,000 ariary na 10,000 ariary. Mazava aminao ve zay? Ny zavatra tiako hatongavana dia izao, mba ahafantaranao ny toerana ianaranao satria CFPNI dia misy anankitelo, mba ahafantaranao ny fotoana mampety anao ary mba ahafantaranao ihany koa ny andro ianaranao dia tongava mamonjy ny porte ouverte izay karakarain'ny CFPNI. Porte ouverte na varavarana misokatra, fampafantarana amin'ny olona rehetra fa ao ny ahitana an'ilay programme, ny toerana, ny fotoana anaovana an'ilay formation lehibe. Koa tongava tsy akifidy na zaza na tanora na olo-dehibe fa afaka manao an'izany formation izany daholo. Ao anatin'ny faraparan'ny volana février sy ny volana mars iray manontolo izany no amitatsika an'izany programme izany ka ho feno dia feno ny formation izay azonareo. Koa tongava maro amin'ny 18 février sabotsy amin'ny 2 no fotoanantsika aty amin'ny CFPNI Anjoma akaiky ny Albarakata eo akaiky ny 4 chemin longo. Raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka mandalo aty amin'ny CFPNI izay hitanao rehetra na koa miantso ny laharana 034 74 263 59.